Faly miarabanao zay manaraka zo fandarana herinaramasina izao amin'ity alakamisy ity. Wampitondra ao aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny salamo fafitopolo no iderantsika sy iantsontsika ny anaran'ny Tompo. Andriamanitro fangana anafaka. Jehova fangana amonjy ahy. Oka omenatra sy angayay zay mitady ny aiko. Oka iambosy ho afabaraka zay faly amanjoa. Oka iambony no ny fahamenarany zay manao hoe ia sakoa zay. Oka ifaly sy ravoravo aminao zay rehetra mitady anao. Aroka zay ty ny famonjenao anao malakariva hoe ankalazaina ne Andriamanitra. Fa izaho de oro sy malahelo. Fangana akaty amiko Andriamanitro, mpamonjy sy mpanafaka ianao. Aza ela Jehova. Amen. Ny firana fanampiny laharana fahaefatra ka ny andininy voalohany sy fahatelo no ataontsika. Ivavaka isika. Tsy mitsahatra ny misaotra sy manome voninahitra anao zay ry Tompo Andriamanitray. Fa lehibe sy mahatalanjona tokoa ny famindramponao aminay. Fa mbola avelanao zahay ananjara amin'ny alalan'izao fampavahana izao. Afana miombona amin'ny lalam-panavotana zay efa nanavotanao zao tolo zao. Ka oka ny fananao masina, ny tarika anay, ahita ny fanatrehanao anay, ka mba hatonga ny fanompona ataonay, mba hoandraka sitrahana eo amasonao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny hira fa 170 sy 200, ny andininy voalohany sy ny fahaefatra no ataontsika. De hitarika antsika amin'ny vavaka sy famakina ny teny avy amin'ny soratra masina, ny Diakona Piara Miasa.
Iaraka maki ny soratra masina ary isika riavana. Izany a dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Marka. Marka 4:40 ka ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 2:70. Marka 4:40 raisintsika amin'ny andininy 2:30 ka faranana amin'ny andininy 2:70. Mialoha izany anefa dia hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra, tsara sady mpanao ny tsara ianao. Ary izany indrindra no nanomezanao anay ny teninao, teny fiainana, teny velona, teny tonga nofo ka niara-nonina taminay, ahatongavanay eo amin'ny fiaraha-miaina, fiombonana mpiainana aminao. Dia ilay teny tonga nofo Jesosy Kristy mba ho natao anatinay izany. Amaky ny teninao ary zahay ankehitriny, dia mangataka indrindra ny fanahinao masina mba ahatonga anay ahatakatra izay rehetra tianao ambara amin'izany teninao izany. Satria fantatray Tompo malalo fa ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Teo salama izay Tompo, dia ananaina avy aminao. Koa dia tanterao ny voninahitrao ary ianao ihany koa ny anazava ny sainay ahaizanay mamaky sy mandinika tsara izay voalavizanao ao amin'izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nangatahana izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary tonga ny tany amin'ny saha izay atao hoe Getsemane izy dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: mipetrahy eto ianareo mandra-pivavako. Ary nitondra ny Petera sy Jakoba sy Jaona izy dia talanjona sady ory indrindra. Ary hoy izy taminy: fa diranovana loatra ny fanahiko, toy ny efa ho faty, mitoery eto ka miareta tory. Ary noho ny nandroso tsikelikely izy dia niakohoka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialany ora izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy: Abaraiko, ny zavatra rehetra hainao, isory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Ary avy izy ka nahita azy ireo natory, dia hoy izy tamin'ny Petera: ry Simona, matory va ianao? Tsy nahazaka miaro tory na dia ora iray ihany aza va ianao? Miareta tory ianareo ka mivavaha, mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny nofony tsy manan-kery. Dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany. Ary noho niverina indray izy dia nahita azy natory, fa efa nilondolonto ny masony ka tsy hitany izay havaliny azy. Ary avy fanotelony izy dia nanao taminy hoe: matory ary ankehitriny, ka miala sasatra ianareo. Aok'izay, efa tonga ny ora indro ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro efa akaky ilay namadika. Ray Masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika ny afatra amin'ity alakamisy ity dia izay hita ao amin'ny Marka 4:40 ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 2:70. Izay ahitantsika an Jesosy tao Getsemane izay nivavaka. Ka voalohany indrindra, nivavaka dia endrika fiombonana sitrapo amin'Andriamanitra. Nivavaka dia endrika fiombonana sitrapo amin'Andriamanitra. Eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra ray amonjy izao tontolo izao, ka Jesosy zanany no atolony soloeloka izao tontolo izao, ka ho faty ombona eo amin'ny hazo fijaliana, dia mahatsiaro indrindra Jesosy fa tsy zaka ny fanahy maha olombelona izany. Ka dia nitondra ireo mpianany telo izy, dia Petera sy Jakoba ary Jaona, mba hitokam-bavaka miaraka aminy tao Getsemane. Ny vavaka izay nataon'i Jesosy dia ny hoe: abaraiko, ny zavatra rehetra hainao, isoro amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Eo amin'ny maha olona azy dia mahana sitrapony Jesosy Kristy. Kanefa dia hita amin'izany vavaka nataony izany fa manaiky hiombona amin'ny sitrapony rainy izy. Ho ny vavaka izay nataony, tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao.
Zany hoe ny vavaka de fiombonam-piainana amin'Andriamanitra, ary izany no anahana hery ahafahana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ka ny fanekeny Jesosy ho tonga ota ka ho tonga sorona hamonjy izao tontolo izao. Ny olombelona rehetra de maneho indrindra zany fiombonana sitrapon'Andriamanitra izany, rainy ny alalan'ny vavaka izay nataony. Ry havana, ny vavaka de firesahana amin'Andriamanitra, nefa koa dia fianonan'Andriamanitra, ary zany vavaka zany no afaka mitarika antsika andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, anana hery hijoroana anaraka ny fitoran'Andriamanitra. Na de mety mifanohatra amin'izay hevitritsika azy izany, ary mety mifanohatra koa azy amin'izay sitrapontsika izany, fa ny vavaka no afaka mitarika antsika anaiky ny sitrapon'Andriamanitra, ary iombona amin'izany sitrapon'Andriamanitra raintsika izany. Koa mivavahary ary aza mitsahatra ny vavaka amin'izao fotoan-tsarotra izao, mba hahery ianao ka ahatonga anao tsy handà ny fitondran'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay hitantsika ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao, ny vavaka dia fomba na fitaovana omen'Andriamanitra antsika ety mandresy ny fakapanahy. Raha nitondra ny Petera sy Jakoba ary Jaona hiara-mivavaka aminy tao Getsemane Jesosy, satria ireo no mpianatra zay akaiky azy kokoa, dia nahita fa i Petera zay nilokaloka fa tsy handao azy mihitsy, eny afony ainy azy noho ny amin'i Jesosy, de indrisy fa tsy navita ory iray akory mba hiariary tory sy hiara-mivavaka amin'i Jesosy. Ko raha nahita zany Jesosy de niteny taminy hoe, mivavaha mba tsy hidirinareo amin'ny fakapanahy, fa ny nofo de malemy, fa ny fanahy dia manan-kery. Ary zany no nilazany hoe ny fanahy de mety ihany fa ny nofo no malemy. Zany hoe ny nofo dia mora vizana, mora reraka, tsy maharesy torimaso, koa ny vavaka zay ifandraisana amin'Andriamanitra no mitarika koa ny fanahy ahery, ka anana nofo ihany koa hery mitarika azy andresena ny fakapanahy. Zay ataon'ny Satana dia ny alana amin'Andriamanitra, ny tsy hinony intsony mihitsy aza n'Andriamanitra, ka tsy anarahana sitrapon'Andriamanitra. Ry havana, omen'Andriamanitra fitaovana sy fiadiana isika zay mino azy, isika fiangonana, de ny vavaka, mba andresetsika zay endriky ny fakapanahy rehetra alefan'ilay ratsy amin'izao fiainatsika ty amin'izao tontolo izao, zay mbola ahitantsika fahoriana. De toy ny akivina ka tsy ananana fanantenana, aniriana anaradian'ny tompo, ary koa anariana koa azy ny finoana an'Andriamanitra noho ny zavatsarotra miatra toy ny aretina zay diavitsy ankehitriny, ka andikana ny sitrapon'Andriamanitra noho ny fahasiaranana maro zay lalovantsika ankehitriny. Ry havana, fotoana zay tokony anamafisatsika ny fiainam-bavaka izao, de zay tony nataon'i Jesosy ny akohoka tamin'Andriamanitra ray mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, de tsy ninona fa ny famonjenantsika olombelona amin'izay fanekeny an'olo tena hosorona amonjena ny olombelona rehetra. Ary de tahaka izany koa no sitrak'Andriamanitra ho antsika ny ahery amin'ny vavaka. Mbola marina amin'izao vanim-potoana izao ny tenin'Andriamanitra hoe, raha ny oloko zay nantsona amin'ny anarako ho avy netritena ka hivavaka sy hitady ny tavako, ary hiala amin'ny ratsy fanaony,
dia iaino any an-danitra aho ka amela ny elony ary anasitrana ny tandy. Mivavaha ry havana, ary mivavaha tsy misahatra, ary mivavaha mafimafy kokoa araka ny ten'Andriamanitra, mba ampitsahatra zao fahoriana diaviny zao tontolo zao izao. Ary manokana am'zany isika eto Madagasikara ihany koa, mba hiarihary eto amin'ny firenentsika ny famonjena zay efa nataon'i Jesos Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa ny herin'ny fanahy masina hitarika antsika mandrakariva anana fiombonana amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ary andresi ny fakapanahy. Amen. Iaraka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra ranay tsara indrindro, misaotra anao zahay no miteninao, ary navendrinao ombenombieny fa mila mivavaka izahay. Nampianarinao anay ihany koa fa ny vavaka dia anisan'ny anankiray fanohitra ahafahanay miresaka sy mahafantatra ny sitraponao. Indraindray tokoa ane zahay mety manam-paniriana ao anatin'ny fonay nefa tsy mahafantatra izay mety ho hevim-panahy avy aminao ho fantaterahanao ny sitraponao. Ankehitriny ary Tompo dia nampianarinao avy amin'ny alalan'i Jesos Kristy zahay fa mila miaiky fa tsy ny sitraponay velively no atao fa ny anao irery ihany, ary izay ihany koa ny fanalahidy ahafahanay misitraka ny fahasoavanao sy mianoka ny voninahitrao. Matetika ihany koa zay Tompo raha vao tsy manana fiainam-bavaka dia matahotra, miorooro, indrindrindrindra fa noho izao arety mandoza izay efa tonga eto amin'ny taninay izao. Ary ireny rehetrarehetra ireny Tompo no misarika anay hitady lalana hafa, zavatra hafa zay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Eny indraindray ara Tompo mitady hery hafa, Andriamanitra hafa mba hahafahanay manala izay mety ho ferinay noho ny etraketraka izany aretinay izany. Mazava nefa ny teninao fa ianao Jesos Kristy Tompo no efa nitondra ny aretinay sy ny fahoriana rehetra. Ampianaro ary zay Jesos Kristy Tompo mba hanananay fitondrantena ao anatin'ny fiainam-bavaka, ka nalavitra anay ny fakapanahy fa raha misy hery, raha misy fanohitra, ahafahanay manalavitra zay mety ho fakapanahy orooro tahotra dia ny vavaka irery ihany. Matoky ary zay Tompo malalo fa eo anilanay mandrakariva ianao na mora na misarotra, ary dia ny vavaka irery ihany koa na ahafahanay mifandray anao ka ho voninahitry ny anananao Tompo zay rehetra ataonay na aiza naiza na ovena na ovena. Tiana indrindra ary manakambana izany amin'ilay nampianarinao ny mpianatra fa izay Jesos Kristy Tompo manao hoe raha inao eo any an-danitra, ho masinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety atany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay anona saza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza tondranay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny raha fanampiny larina 10 ka ny indininy 7 no ataontsika. Aorin'izay dia atolotra ny tsodrano. Milota
Tanteraka aminao ane ny tsodrano zay tononona somena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitry ny fiadanana ane, amasanareo samy ho tanteraka, ka ho kaharovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo, ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay ny antso anareo, sady izy ihany no anefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.